Fahatsapana zay zany no zavatra hozaraintsika androany a vetivety mampanay aloha fa be da be ny olona no tsy manana zany fahatsapana izany tsy reny akory miry izy a satria miry any daholo be a tenen'izy hoe zao dia amaky teny isika sokafin'ny baiboly a de mamaky teny izy satria misy mpitarika mampamaky teny anazy de ainsi de suite ohatr'izany zany ny fomba fanimpony tsy hanaratsy be fahatany an'izay a fa misy dimension spirituelle fiainana manaratra endrano fotsiny aloha dia ny firariana de hoe mitombo ao anatin'izay a isika dia manatratra ny sujet zay resantsika eto hoe fahatsapana. Asan'ny apôstôly toko faha 9 andehany faharoa nisy fotoany Paoly nanontany ny mpianatra tamin'izany hoe efa niraisinareo ve ny fanamasina fony vonino ianareo de gaga be ny mpianatra namaly amin'ny Paoly hoe fanahy masina ohatrany tsy tsapanay akory zany tsy renay akory zany zay le nambarantsika teo zay i Paoly zany matoa ny assista am'izay hoe efa niraisinareo ve ny fanamasina izay fony vonino ianareo fony vonan'olo tena ianareo amin'ny fanomponareo tsapanareo ve lay fahatsapana lay expérience satria lay fahatsapana dia ny présence an'Andriamanitra zany hoe le fahatsapana resantsika eto zany dia ny présence an'Andriamanitra tsy to amin'ny alalany fanahy masina important be zavatra ho resantsika zavatra zaraintsika satria be da be ny olona mampanay aloha tsy manana an'izany fahatsapana izany izy de rehefa tsy manana an'io fahatsapana io a ny olona dia égaré izy lasa lalaovan'ny mpitondra fivavahana ny sentimony a lasa misy charlatan a mpandrabiraby a mpakatombontsoa mahazo toerana eo amin'ny fiainana satria tsy manana fahatsapana izy tsy ao lay présence an'Andriamanitra tsy to ao amin'ny tenany de toy izy atsika ihany ny fanazavana hoe inona moa zany le fahatsapana io inona lay présence an'Andriamanitra tsy to amin'ny tenany olona anankiray io no antsoina hoe fanahy masina jaona toko faha 5:4 misy koa toko sy andininy hafa malazavana azy miteny azy mamiazay definition zay fa ny jaona toko faha 5:5 dia malaza azy tsara ihany koa hoe mpananatra alefako aminareo ny mpananatra hozy Jesosy Kristy avy amin'ny ray zay le nahatonga ny fanazavantsika tao ambony tao hoe présence an'Andriamanitra Andriamanitra mahazo toerana ao ampino anankiray io fanahy masina io jaona toko faha 5:4 lay nanontaniany Paoly hoe efa niraisinareo ve maimay-pony izy io tsy sandaina voly io tsy misy resaka hoe kajikajy calcul ny fahazahoana io fa Andriamanitra tsy to zay mandinika ny vosony fo dia amin'ny alalan'izay hoe mandinika ny vosony fo zay izy de mijery ny toe-po sy ny toe-batana toe-panahy tsiraray izy de rehefa hitony hoe compatible amin'ilay anjara fanahy masina portion ny tenan'ny olona anankiray dia alefan'i Jesosy Kristy ao amin'ny tenan'ny olona anankiray io mpananatra io jaona toko faha 5:4 avy amin'ny ray fanahy ny fahamarinana zay ihany koa no anambarana anazy io fanahy ny fahamarinana izy no vavolombelona manambara an Jesosy Kristy zay lay tena importance an'izany zavatra zaraintsika izany araka ny soratra masina vavolombelona manambara an Jesosy Kristy amen ka angataony fanahy masina aoka ny toe-po sy ny toe-panahinao ifanaraka amin'ny filazony tsara afahan'io vavolombelona io anambara an Jesosy ao amin'ny tenanao eo amin'ny fiainanao
de am'izay vanim-potoana zay am'izay contexte zay tsy tanao reo le lehibe sermona sy be moral be reny tsony no anesika soratra masina ao anatin'ny lohanao. Ho be moral be aminao zany izy hoe zao atao zao tsy atao tandremo zabata sy ny hoe aza mijangajanga aza mamono olona fa io mpananatra io fanahy ny fahamarinana io no tonga vavolombelona mitemoigner an'Andriamanitra tsy to ny tenan'Andriamanitra tsy to mihitsy représenter ao amin'ny vatan'ny mpino anankiray manambara ny filazantsara Jesosy Kristy. Tsy ampianarin'olona ianao, zay no mpahirezako anao, ary zany ny importance an'izany zavatra zarain'ny baiboly amintsika izany. Mino fa tsapanao sy mba mampiritreritra kely anao lanjan'izany zavatra zarain'ny soratra masina amintsika izany, ary mino fa isan'ny mangetaheta ihany koa ianao mba hoe ho présent ao aminao ao atokantranonao eo amin'ny fiainam-panambadianao ao anatin'ny olana izay iainanao amin'ny expérience anao andavanandro any asa mandraranao mba mangetaheta ianao hoe ho présent eo amin'ny fahafenony ao anatin'izany rehetrarehetra izany Andriamanitra tsy to anambaran' Jesosy Kristy. Sokafo ny fonao raha mandriantsao afatra izao anao dia tongava aminao arak'izay irinao. Tianao Jesosy.